Salamo fa 5:20 ka ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Avia, aoka isika hioby ho an'i Jehovah. Aoka isika hanao fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Ary aoka ankeonatreny amin'ny fidirana isika. Aoka ny fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Izany Salamo fa 5:20 zany, izay nataon'ny mpanao salamo hanasana antsika rehetra, hideran'Andriamanitra, hanome voninahitra azy ary hanao fifaliana ho azy. Izany no androsoanay ao an-tokantranonao amin'ity takariva ity, ary tiana hiarahana aminao mandritra ny fotoana ao anatin'ity antsakela fiderana ity. Fifaliana ho anay ny manonona mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo anao sy ny tokantranonao, ary fifaliana avaty amin'ny po mihitsy ny manolotra ny arahaba feno fitiavana sy feno faharavona noho ny fiarahana indray amin'ity andro hoany itsy. Mankasitraka anao, mahatoko mandrakariva miaraka amin'izao fandaran'izao, ary engane Andriamanitra lay teraitsika sy asandratsika atao anatin'ity antsakela fiderana ity, hitahiry anao ao anatin'ny fiderana azy sy ao anatin'ny fanandratana ny voninahitra. Dia faly indray miatrano aminao amin'izao takariva izao ary faly miaraka aminao hideran'io Andriamanitsika io. Ny vahiny izay nasaina androany dia ny groupe La Voix du Ciel, zany ny anaran'izy ireo, ary vonona hanandratra n'Andriamanitra tokoa amin'izany hirany fironiny izany sy ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy, ny talenta napetraka Andriamanitra ao aminy. Vonona tokoa hanandratra ny voninahitr'Andriamanitra miaraka amintsika amin'ity androany ity. Ko tsy hitazona anao ela fa dia andeha ary tompoko, samy maka toerantsika mianakavy, ianareo namana isany, andao hiaraka hideran'Andriamanitra amin'izao takariva izao, hiaraka amin'ny groupe La Voix du Ciel. Dawary. Kadeni ezakani arina nu
Jesosy anafaka ampitsika ireo tomary amizaio tena fahasambarana. Reny atao hoe fisedrana fa mafiloatra reka dia mila tsy hozaka raha toy ianao ka tojo olana tsy maintsy misy izay ny vahaolana zay mijoro ihany no tafariny toantany na dia mafy ny onja retany azany tanondrika na kivizany Salamo fa 3:30 andininy voalohany indre tsara sady mahafinaritra ozy raha ny mpirala no miara-monina ho ny teny soratra masina. Ny fitiavana tsy manisy ratsy namana, ny fitiavana no fehiny fahatanterahana. Ary ny hira manaraka dia mitondra lohateny hoe ankino amin'i Jehova arak'izay voasoratra amin'ny Salamo 4:30 manao hoe andramo ka iza aho fa tsara Jehova sambatra zay rehetra mialoka aminy. Kinamini Jehova ny fiainanao fa izy mitsinjony lalanao miaro sy mamonjy amin'ny zava-mahory andamizahao fa tsara Jehova sambatry izay mialoka amin'ny ray ka iantero hatramin'ny zao ifisalasalana regny ialao ny fatokena tena tazony ialao tsy maintsy hovonjeny. Mahatokiny
Jehova sambatry izay mialoka amin'ny ray ka iantero hatraminy izao ny fisalasalana re ialao ny fatokina tena tazony ianao tsy maintsy hovonjeny manjino ankataovy ny teniny ny zavadrehetra atao fenoy finona matanjatsaina trany atao mizahao fa tsara Jehova sambatry izay mialoka amin'ny ray ka iantero hatraminy izao salasalana re ialao ny fatokina tena tazony ianao tsy maintsy hovonjeny ka iantero hatraminy izao ny fisalasalana re ialao ny fatokina tena tazony ianao tsy maintsy hovonjeny andramizao fa tsara izy andramizao fa tsara izy andramizao fa tsara izy hoy ny tenin'ny tompo ao amin'ny Isaia 4:20 ny 4 misaona sy malazo ny tany milofoka sy malazo izao tontolo izao aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay ny hira manaraka araka izany teny ny soratra masina izany dia mitondra lohateny hoe mitaraina ny tany mitaraina ny tany takarivizay teny ambany vohitray nametsovetso ny fisainana mandinika ity fiainana rosaka ny ranomasoko no nitrakitrakiny ankazo ravo misy fitsikina ny vali ny fitomanina
Repirai fanantenana Jesosy ho avy anao sotara Ribepa malora tena Ianao anisany ovonjena Repirai fanantenana Izao no tena tiako ambara Any an-danitra jerena Toera ny tsikym-pandresena isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay tapany voalohany niarahana tamin'ny groupe La Voix du Ciel zay ary avelantsika izy ireo aka aina kely sotrano kely tsika kosa andraindray ny tenin'Andriamanitra dia amaky izay voalazan'ny teny sotramasina ary ifanentana mba hahatonga antsika ho mpidera an'Andriamanitra mandrakariva aoka tsy adinitsika fa mitanjo amin'ny fandarana dia ny hahatonga antsika mianakavy ho mpideran'Andriamanitra aoka tsy ala mihitsy ao anatin'ny saitsika ny heritreritsika izany fa mendrika io dia raina ny Andriamantsika ny baiboly raha vao misokatra Genesis toko voalohany dia mitantara ny namoron'Andriamanitra izao tontolo izao andiny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia mitoy ao avokoa ny famoron'Andriamanitra izao tontolo izao nandritry ny andro enina ary ny fahafito Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra ary nanamasina io andro fahafito io nanamasina zany ho andro ho hafa mihitsy noho ny andro enina ka ao anatin'ny famorona izay nataon'Andriamanitra tamin'ny andro enina dia manambara toetra maro matidera mihitsy an'ilay Andriamanitra mpamorona ny fitantaran'ny soratra masina azy misy toetra maro mihitsy matidera toetra n'Andriamanitra izay miseho ao anatin'ny famoronana ary tokony dia rahantsika azy andeha ho tanysaitsika ny dimy amin'izy ireo tsy hanana fotoana tsika mabana an'izy rehetra fa ny dimy ihany nandeha ho jerentsika ao anatin'ny soratra masina voalohany Andriamanitra mahery ny Andriamanitra mpamorona Andriamanitra mahery satria ny teny Andriamanitra dia nisy ny zavatra rehetra ny teny Andriamanitra misy hery mihitsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary zany Andriamanitra mahery azy mba tokony ho deraintsika azy ary ty hoe ny tenin'Andriamanitra dia nisy fa tena tanteraka avokoa ireo zavatra miforonon'Andriamanitra tena mipetrapetraka tanteraka avokoa ny zavatra mivoaka avy am-pitantan'Andriamanitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra Salamo 8:20 dia milaza an'izao mihitsy mpanao salama rehefa mandinika ny famoronan'Andriamanitra io Salamo 8:20 dia ozy izy eo amin'ny 9:7 ny feon'ny Jehova no eny ambonin'ny ranobe Andriamanitra ny voninahitra mampikotokorana ny feon'ny Jehova ny be hery ny feon'ny Jehova be voninahitra ny feon'ny Jehova manorotoro ny azo izay tera misy hery ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny feon'Andriamanitra Andriamanitra mahery ny Andriamantsika dia ilay Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao toetra tokony hiderantsika azy zany hiderantsika azy mandrakariva fa zany ny Andriamantsika ary ny Andriamantsika tsy miova omaly andeo ary mandrakizay mbola mahery ny Andriamantsika mahazo matoky azy ianao ary lazaiko anao fa ny herin'ny teniny dia afaka miasa mahery ao anatinao faharoa Andriamanitra manakaiky mivoariny kio Andriamanitra marina fa ny teny izy dia nisy tamin'ireo zavatra rehetra izay noforonony nandritry ny 5 andro fa rehefa morona ny olombelona kosa izy dia namoaka toetra matehidera anankiray dia izy manakaiky satria zao no lazay tsotra masina no amin'ny Genesis toko 2 ka ny 7 hoe ary vovotany no namorona Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofofony fofona mahavelona mavorony dia tonga olombelona izy zany hoe Andriamanitra zany dia namola vola feta vovotany mety no aroarony tamin'ny rano dia nanamboarany olombelona nanakaiky sy ny teny fotsiny fa tena nanakaiky ary ny fofonena mahavelona dia tonga olombelona ohatra ny azo sary an-tsaina azo alaina sary mihitsy ohatra ny hoe nandohalika avy Andriamanitra namola volany zany nanakaiky
ary nanakaiky anao. Ary izao koa vokan'izay fanakaikezana zay de zao nitsodrano izy, nitsodrano maro vara sy miabetra ary tian'Andriamanitra mihitsy mba ameny tany ny olombelona zay ny foroniny. Ten'Andriamanitra mendrim-pidiran'Andriamanitsika amin'izany toetrany manakaiky antsika izany. Immanuela amintsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra, manakaiky antsika Andriamanitra, de raha ny Andriamanitsika. Toetra fahatelo dity, misy lamina napetraka Andriamanitra atao amin'ny famoronana. Tsy kisendrasendra mihitsy amin'ny famoronana fa rehefa mandinika ny famoronana nataon'Andriamanitra io ianao, de izao ny famoronana anankiray de mitarika ao amin'ny anankiray. Zany hoe tena mipetraka, misy lamina, tsy hoe andeha anao anty de avy de anao anitsy fa misy lamina. Ohatra me ohatra anao ny rivotra nataon'Andriamanitra voalohany, zay vao namorona ny orana izy, satria raha mianjera avy eny ambony iny ny rano ana kotodo iny ka tsisy rivotra mitady de tena anima zavatra ety ambany ety. Tena mahafinaritra. Ary zao lazainy Joba 7:30. Joba 7:30 de ozy izy eo amin'ny 13:70. Joba 7:30 ka ny 13:70 de zao no lazainy soratra masina. Iza moa no nanendry azy ho mpiadidiny tany, ary iza no nanorona izao tontolo izao? Tsy nisy nanendry Andriamanitra, tsy nisy nanendry fa Andriamanitra ny mpamorona. Noho izany de tokony ho ao an-tsaintsika ny idera azy, tsisy kisendrasendra fa tamin'ny fahaizany, fahalalany maha Andriamanitra endry azy nao famorona. Fahaefatra, eo amin'ny fahasamihafana, Andriamanitra mankasitraka amin'ny fahasamihafana ny Andriamanitra zay tompontsika, ny Andriamanitra zay diarintsika. Satria rehefa namorona zavaboary izy de zao na ny loko na ny endrika de samy araka ny karazany avy. Misy ny hazan-drano ao anaty ranomasina araky ny karazany avy, de nisy ny atsantso, nisy ny balaina, nisy ny trondrokely. Zany ny Andriamanitra zay ideraintsika amin'izao fotoana zao. Andriamanitra mankasitraka amin'ny fahasamihafana ary manome endrika kanto ny zavaboary zany fahasamihafana zay nataon'Andriamanitra zany araky ny karazany avy. Raha ohatra raha isika zany maitsomaitso daholy ny zavatra miforon'Andriamanitra, ho leo ihany angambosika na menamena daholo fa araky ny karazany avy. Ary zany no tokony hidiarantsika azy. Misy ao anatin'ny famorona zay nataon'Andriamanitra ny maha lehibe azy sy maha tokony hodiarana azy. Ary ny farany de hoe misy fifandraisana, napetraka Andriamanitra tsara eo aminy sy mivoariny ary amin'ny voariny tsy amin'ny voariny. Ny olombelona ohatra dia nataon'Andriamanitra ifandray amin'ny zavaboary hafa, na io zava-maniry sy ndrendra na io zava-mananina toy ny biby. Namboarin'Andriamanitra mba hifandray amin'izany ny olombelona, ary niteneniny mihitsy hoe aoka izy hanjaka amin'ny zavaboary rehetra. Ny olombelona zany dia natao hifandray amin'ny zavaboary na ho mpanjaka ny zavaboary ary hifandraika amin'ny zavaboary ary mikarakara ny zavaboary. Fa Andriamanitra koa dia mifandray tamin'ny voariny, satria fanaon'Andriamanitra mitsangatsangana ao amin'ny saha rehefa vita Adama sy Eva, rehefa hariva ny andro. Tiany mifandray amin'ny voariny, ary zany Andriamanitra mandraka ankehitriny mifandray amin'ny voariny Andriamanitra. Tsy Andriamanitra ny ambony lavitra be any Andriamanitra, Andriamanitra mifandray amin'ny voariny. Ary izy mihitsy miteny antsoy aho, de rao aho, asandrato aho, satria eo akaikinao aho. Na aiza na izy vorinona telo amin'ny anarany soratra masina eo afovoany izy manakaiky sy mifandray amintsika Andriamanitra, ary tokony hidiarantsika azy. Ko androany ty hisarika ny sainao aho, andao ho mpiderin'Andriamanitra isika, andao ho mpiderin'Andriamanitra isika, ary andao ho tena fideran'Andriamanitra manontolo ny fiainantsika, satria tokony ataontsika loatra zany ary mendrika izany loatra ilay Andriamanitra zay ankofantsika mianakavy. Ho azy mivoninahitra fa ho antsika kosa ny fifaliana amin'ny fanomponan'Andriamanitra, ho antsika ny fifaliana amin'ny fideranan'Andriamanitra, ary ho antsika ny fifaliana eo ampiandrasana ilay Jesosy Kristy tompontsika ho avy tsy ho ela eo amin'ny ranolanitra. Amen. Soratsika Andriamanitra ny amin'izay teniny zay mandrisika atsika hidera azy, ka anakambana fo sy saina indray zany tsika izao hiaraka amin'ny groupe Lavao-Dizel de andeha ho atsotsoka izy ireo miditra ary de andao hiderin'Andriamanitra indray miaraka amin'ny zareo ireo amin'ity tapany faharoty tahoary.
ny ferinaine niarity mafehe nosatroka tsiloho mampalahelo e epaka-danitse nanday soliso hatonga tikane olongony abe Jesosy araiky avao tina havity zahe mba ho famonje nampifitiavane emisaotro emisaotra emisaotro jesolongo emisaotro emisaotra emisaotro jesolongo Tinamal Jesosy araiky avao tina havity zahe mba ho famonje nampifitiavane emisaotro emisaotra emisaotro jesolongo emisaotro emisaotra emisaotro jesolongo Meriteretarao, meriteretatik hanoka ny fotoana hiraisa ame zato isan-jato izy handria manitre Jesosy no Jehova mpamonjy atsika Jesosy araiky avao tina havity zahe mba ho famonje nampifitiavane emisaotro emisaotra emisaotro jesolongo emisaotro emisaotra emisaotro jesolongo Tinamal Jesosy araiky avao tina havity zahe mba ho famonje nampifitiavane emisaotro emisaotra emisaotro jesolongo emisaotro emisaotra emisaotro jesolongo Meritenaine niarity mafehe nosatroka tsiloho mampalahelo e efa-danitse itsara tika be hipolony ho avindray handay atsike ka mibebahe fandeha ole ary votao e handanindritse hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny epistily fahatelo no soratany apôstôly John andininy faharoa manao hoe ry malala mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra nehinao tahaka ny anambinana ny fananao ihany fahasalamana Fahasalamana irisy tanjaka maminy miaina rehefa forma ny vatana anisany fiainana be dia be avy amin'ny Jesosy izy io sakafo sy porano masoandro fahalalana olony rivotra fialan-tsasatra matoky anandra manitra fa tena salama raha ireo nampiarina indray mandeha no velon'eto tany latokanany ainy tandremo mafizany ny fahazarana tsara toizotrany mizahazaky ny sainambony moraly Jesosy anasitra nabanina fatra izy
faka izy fanatikany fiatsaram-pelatsy matongany mamboratsy mifakaty fialonana fiasan laodiky matimaty mangatsika fitiavana fitiavatena petsaka tsy tia fanamarana lalàna tsisy arahina mivitra fefamanana anatsamoina fa marary ny arapana halasaiky ve tozay saika vovonjy lay tokananyay tandremo mafizany mifasarana tsara toizotrany misahasaky misaina mon moraly tsy sosianazy mianabana faka izy misambarate ny fahasalamana matanjatsaina falifaly laladava miforavora fony masalama tsara mifanaiky mamaina ny tolana azamvakilo azade miasa saina azakivy na amin'inona na amin'inona de leobe ny valim-pitinareo izany ny teny fikasana omen'Andriamanitra antsika ka dia andeha tsy anaiko resiny zao fiainana zao tsika fa antehitra amin'ilay efa nandresy an'izao tontolo zao ary efa nandresy ny fahafatesana ary dia mbola hampandresy atsika n'izany fahafatesana zany mba hahatonga atsika ho velona mandrakizay ao anatin'ny fandresena sy ny fahasambarana feno maharitra mandrakizay ho resy ve
fatra na mampangoraka fampanjino laidina mampitanodikano ve le fiainana ety mampitomany anao ve ny setrasetrany tany aza etomby antoraka fafatra na mampangoraka fampanjino laidina hazamanaky o resy foniza aminio zapiaina mety fametraka azambakiviza fa Jesosy laidianao azambakiviza fa Jesosy laidianao nanometoky anampianao hanampianao izy amonjy anao laitiny fika sany tsy miovy zany misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny fahatotosan'ny fotoana indray andro any hiakana mandrakariva mantsy ny zavatra miandratsika isaka natateraka zava-dehibe anankiray ary andro any noho ny fidiran'Andriamanitra tsehatra noho ny fanaran'Andriamanitra atsika tamin'ny lafiny rehetra ny fidiran'Andriamanitra tamin'ny pitsopitsony kely rehetra rehefa napetraka tamin'izany rehetra zany dia tanteraka somatsara to somatsara ny fotoana izay niarahantsika andro any ka dia derain'Andriamanitra asandra mandrakariva amin'ny voninahiny ary apetraka amin'ny mandrakariva izay rehetra mahakasika atsika. Sorantsika ihany koa ny groupe La Voix du Ciel satria ry zareo moa no vahinina saina tamin'ity andro any ity nanana fandavan-tena nanana fanoloran-tena niaraka tamintsika teto nafinaritra nanehon'ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy ho amin'ny fiderana zava teo sy nitarina antsika menakazy hidera sy hanome voninahitran'Andriamanitra engane ho tehirizan'Andriamanitra amin'izany fidiaran'izany mandrakariva izy ireo eo ambany fanaraha-masiny fanamasina ka dia hanandratra hatrany ny voninahitr'Andriamanitra raha mbola omen'Andriamanitra ainako ivelominy eto amin'ity tany ity ary tsy ety ihany no hira fa eo amin'ny rahamasina fitaratra koa hiaraka amintsika mankavy hidera an'Andriamanitra. Misaotra anao ihany koa tany an-tokantrano tany izay niaraka taminay na fohy fotoana mba hafana miaraka amin'izao fotoana izao hiderin'Andriamanitra tena kasitrahanay tompoko ny fanoloran-tenanareo ary faly mihitsy izay fa maro nareo maneran-tany no manaraka ity fandarana ity miray fo miray saina atao anatin'ity fandarana ity hidera sy ame voninahitra an'Andriamanitra dia raina mandrakizay Andriamanitra noho ny fanakamanany antsika ho ao anatin'ny vala iray amin'ny fiderana azy amin'ny fotoana tahak'izao hotain'Andriamanitra koa ny ianao sy ny tokantranonao. Saorana koa ireo teknisianina izay miara-miasa amiko manatoto ity fandarana ity manao ny haintsy ho zavatra tena be lehibe ny zavatra setran'izy ireo ary mahay sy manana fahalalana amin'izany izy ireo men'Andriamanitra an'izany dia ampiasainao amin'izany mihitsy ka dia isaoran'izy ireo tsy mitsahatra misaotra azy ireo satria tena manolotra amin'ny
andro ny talenta ny fahaizany ho amin'ny zavatra tsara tahaka izao. Alohan'ny isarantsika ary satria tsy maintsy isaraka isika satria tapitra ny fotoana dia andeha indray omena teny eo amin'ny soratra masina ianao zay hitanao amakivaky ny herinandro isokatra tsy ho ela efa afaka ora vitsy ho hitanao amakivaky izany hery zany mandra-pioana antsika indray eto amin'ity fandarana ity amin'ny herin'ny androany. Ho amin'ny Jaona 9 ka ny 9:30 dia izao no lazain'i Jesosy amiko sy lazain'i Jesosy aminao. Jaona 9:30 fa kina amin'ny anaran-draha teo zany teny zany. Ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Tsisy isalasalana zany. Rehefa Jesosy manafaka antsika, afaka isika, afaka tokoa isika, afaka mihitsy isika. Aza misalasala. Tazomy Jesosy amin'ny teny fikasany. Tazomy Jesosy amin'ny maizy azy, mahatompo sy mpamonjy azy fa ho afaka isika mianakavy ary andresy isika mianakavy. Ho azy ny voninahitra. Soratsika Andriamanitra ny amin'ny fotoan'androany, ametraka veloma aminareo indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany toy izao, hiaraka eto ilaysika miaraka amin'ireo vahiny izay nasan'ny fandarana. Veloma tompoko, samy ho tahina isika rehetra.